tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ny hevitro hoene tompo dia hevitra mpiadina fa tsy ampahory. Iantsoa ianareo ary iananareo ao. Ampodiko avy any amin'ny tany rehetra ny babo aminareo. Jeremia 7:20. Amin'ny fofeny fitiavana no aloragna fiarahabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo-ny radio fagniry mamintsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diocèse mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo-ny radio fagniry ity. Toloranay fiarahabagnantsika eo ave jiaby tratran'izao alahady fa 3:30 mandavantaona amin'ny taona D amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fa 3:30 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loa hevitra isika ny hoe ho avy ny farandro ary ho tsarain'Andriamanitra isika. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky ny malaky ampaminany. Indro avy ny andro mivaivay toy ny memy. Ny mpiavonavona rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho mololo, ary ny andro izay ho avy no handoro azy, hoy ny tompony tafika. Ka tsy asiany miangana na ny fotony na ny rantsany. Fa ianareo kosa izay matahotro ny anarako, dia hiposahan'ny masoandro ny fahamarinana, ka ho ao amin'ny tana masoandrony ny fanasitranana. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra. Pamagakan sa pabitani Pantanan nunamus
dalla piacere d'avvenire, che tanti di bandera mamma marina para rubici di fresca avanti mi valicava una cunia di maia vaky teny masiny faharoe taratasy faharoeny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Ry kristianina havagna, efa fantatrareo izay tokony ataonareo mba hakantakanay, fa tsy mba nanao izay tsy marigny teo aminareo izahay, tsy mba nihina mofon'olona maimaimpona izahay, fa niasa ny ramanaligny ka sasatra sy trotraka ery, mba tsy ahavaky tratra na dia iray akory taminareo aza. Tsy noho izahay tsy manampahefana nefa, fa noho izahay tean'olo tena ho fakantaka ho anareo. Fony mbola tany aminareo ihany izahay, dia efa nandida anareo hoe, raha misy tsy mety miasa, dia oka izy tsy hinagna koa. Renefa ny sasana aminareo dia tsy mahay miaigny, sady tsy mahay miaina no manaonao foana. Mandidy sy mananitra izany olona izany ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo izahay, mba hiasa ampiadanana ka hihinana ny valiny asany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Alleluia, mavelogno, alleluia, tena fiainana. Alleluia, mavelogno, alleluia, tena fiainana. Mavelogno, tena fiainana, mavelogno, tena fiainana. Mavelogno, tena fiainana, mavelogno, tena fiainana. Alleluia, mavelogno, alleluia, tena fiainana, mavelogno, tena fiainana, mavelogno, tena fiainana. Omatsika menakavy aneny Tompo, o tanteraka tokoa izany. Evanjely masigny nosoratany Masindà Luka, fo ninahitra aneo anao ry Tompo. Amin'izany andro zany, nisy nilaza ny tempolo voaravaka vato, ary tsara de tsara izy, sy maro ny fanatitra sarobidy tao anatiny. Fa hoy Jesoa nilaza tamin'izy ireo nagnano hoe, ho avy ny andro andravagna reo zavatra rehetra hitanareo reo, ka tsisy avela isy vaty mifanongoa eo zay tsy ho ravagna. Dia nanontany azy izy ireo nagnano hoe, mpampianatro, ombiagna no tonga izany, ary ino no famantaragna alalagna fa ifankaiky izany. De hoy Jesosy namaly azy, tandremo, sao voafitaka ianareo, fa maro no avy isandoko ny anarako, anao hoe izaho no izy, ary ifankaiky ny andro, ka aza manaraka azy. Raha mandreny yaty sy fikomiagna ianareo, aza tetry, fa tsy maintsy tonga aloha izany, nefa mbola tsy tonga miaraka am'izany akory ny farany. De ho koa izy tamin'izy ireo, isy firenena hitsangagna iady amin'ny firenena, sy fanjakagna iady amin'ny fanjakagna. Isy horontany mafy, sy arety mandringana ary mosary amin'ny tany samihafa. Eny an-danitra koa, de isy fisehoana matahotra sy famantaragna lehibe. Falon'izany rehetra zany ianareo de ho samborona, ho enjena, ho entina any amin'ny sinagoga sy any an-tranomaizina, ary atolotra amin'ny mpanjaka sy ny mpitondra noho ny anarako. Izany no tonga aminareo de mba vavolombeloko ianareo. Koa alatsaho-amponareo mba tsy hivitra mialoha zay avalinareo akory. Fa zaho ihany no anome vavanareo sy fahendrena, tsy ho azo ny fahavalinareo toerigny, na lavy ny velively, na ny ray aman-dreny sy ny rahalanareo aza mba amin'ny havana matsakazanareo, dia nolotra anareo koa, ka ho vonoiny maro aminareo, ary ho alan'olona rehetra ianareo noho ny anarako, nefa tsisy very na dia sengambolonareo ray aza eo amin'ny lohanareo.
ny faharetanareo no amonjena ny tenanareo. Izany ary ny teniny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava-malala, tena eo am-pamaranana ny taona liturgisika amin'ny alahady ho avy zao dia alahady ny fankalazana ny Kristy mpanjaka amaranantsika an'izay taona liturgisika izay. Ary ity herinandro ity dia herinandro lehibe ho antsika rehefa natonkasika tamin'ny vavaka totoafo, satria amaranantsika an'izao fiarahandia synôda tapany voalohany amin'izao synôda fafito eto amin'ny diocèse izao, ary efa niombonantsika tamin'ny synôda fahenina amby folo eran-tany. Ka izay indrindra ry kristianina ava-malala, andro pasoavana ho antsika ary zao andro visivisy irososika amin'ny fandalinana ny fekevitra ho antsika mivelona ho anatin'ny lalana pastoraly, lalana pastoraly, directoire pastoraly. Ka samiarisika mivavaka mba ho senakla tokoa ho antsika izao vanim-potoana lehibe amin'ny kiondalana amin'ny fiainantsika, izay naverimberitsika matetika tandremo soa dia disoaritsika amin'izany kiondalana izany, amin'izany fotoana irososika anovasika depart vaovao, fiangana vaovao. Ka raha tamin'ny alahady lasa teo isika dia nandinika bebe kokoa ny ho avy, ny fiainako avy, ny fisanganako velona, ary araky naverimberitsika fa arakaraky ny fieritreretantsika ny ho avy sy fiverenantsika ny fahafatesana no amolavolantsika teny zao ny fiainantsika andavanandro. Ka izay indrindra no kendrentsika amin'izao synôda zao amolavola tolo-lalana pastoralytsika mba hirososika amin'izay fiainana mahazanaka Andriamanitra sika izay. Fa raha ny hevitra n'izao tontolo zao tokoa manko no entsika mamaritra ny fiainako avy, izany hoe ny fiafarana, ny fahalevonana, dia sy mahagaga raha manala loatra ity fiainana ity sika amin'ny fanaovana an'izao rendrarendra maro isan-karazany izao, dia hitasika ny vokan'izay. Raha ny fahendren'izao tontolo zao tokoa manko no mibaiko ny fiainantsika, ka mahatonga ny fahafatesana manjaka amin'izao andro iainantsika izao dia ny herisetra, ny fitapitaka, ny lainga, ny hery ny aizina izay manapotika ny aina, ka ny fahafatesana no zary eo anivon'ny fiainantsika fa sy ny aina. Vantany vao mihaino radiosika na mamaky gazety na mijery fahitalavitra dia na ireny mampiasa tambazotra sosialy reny dia indrisy dia ny fahafatesana no matetika voalazan'izy ireny, satria ny hevitra n'izao tontolo izao no zary andrafetana ny fiainana. Ka izay no mahatonga antsika miresaka hoe rafim-pahotana no manjaka ankehitriny. Ka raha rafim-pahotana izy dia ny fahotana fantatra antsika mitondra amin'ny fahafatesana. Ka izay indrindra no mahatonga antsika mba andresena an'izay rasy nikika asika izay, ka mametraka rafim-pivelomana miainga avy amin'izao synôda ataosika izao. Raha ny fiainako avy tokoa manko no everitsika, ka fiainako avy izay mampivelatra ny aina dia miasa marana, izay misy ireo olo-masina sy ireo avasika efa no lalana antsika, izay vao nankalazaisika sy ela dia sy mahagaga raha manao ezaka mafitsika amin'izao kiondalana izao,
mba hametraka n'izay rafi-pivelomana izay miainga avy amin'ny fampianaran'ny eglizy, ny fampianaran'ny soratra masina ka ahatonga sika anana n'izay rafi-fivelarana zay ka hitasika ny fivelaran'ny mahaolona sy ny mahaolona manontoro eo anivon'ny fiainana zay miovaova azy ity. Sara ny alalasika fa misy fifarana tokoa izao tontolo izao, fa amintsika kristianina kosa sy fiafarana zay zary rindrina sy hafana mihoatra, fa fiafarana varavarana mampiditra ny tena fiainana izay manomboka amin'izao fiainana izao, izay indrindra no mahatonga sika manatanteraka ny synode ho isika, satria iarahantsika malala fa io varavarana io dia varavarana hety tery hoy ny tompo. Mila ny fahasoavan'Andriamanitra isika sy niezaka ataosika mba hihiditra ao anatin'izany varavarana izany, ary izay raha teo no ampianarin'ny Kristy isika ho an'izay matanjaka sy manana ny force ny angovo no tafita amin'izay. Ka aokarisika anao izao ezaka izao amin'izao synode izao mba hametraka nyty torolalana pastoraly ity, anampy asika ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka tonga asika ho fianakaviana eglizy kely, ho eglizy olo velon'ny bately, miomina miara-dalana mandray an-tanana, zary missionnaire, zary tabernakla velona, ka ahatonga asika ametraka n'izay rafi-fivelomana zay. Manararoatra aho mampianatra asika eo vezy kiraikiraiky iroso amin'ny lalindalina koa, anao vavaka totoavo araka nylazaisika teo am-pianoana amin'izao andro visivisy izao, anao asivinen'andro hitanao isika fahasoavana manokana mba ho senakla ho isika teo izao ho tanteraisika ny voemara izao, ka ho feny fanahy masina isika jiaby, ka ho pantekoty vaovao, anao depart vaovao tokoa. Sarovy arak'izany fa ny fankalazana ny tapany voalohany ity no farana asika, fa ny synode mbola mitohy araky ny efa fantatra asika, fa indrindra ny fiainana azy, ka tonga asika ho eove miara-dalana, ka miezaka mampanjaka ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fifamelan-keloka eto amintsika, ka amin'izay tsy ho isy ireo fahafatesany milazaisika fa i Kristy izay ankalazasika amin'ny alahady ho avy famaranana ny taona liturgika, izy izay Kristy mpanjakany no anjaka amin'ny fiainantsika, ka raha izy no manjaka dia fantatra asika fa ho mivelona ao anatin'ny fiadanana sy ny fifankatiavana isika, sy mpanjaka araky ny fiheveran'izao tontolo izao tokoa manko i Kristy, ka manjakazaka manilikilika sy mameritra manapoto sy izay Kristy, fa araky ny voalazantsika izy dia mpanjaka manompo ary mahafoy aina ho antsika, ka ao anatin'ny ny fanompona sy ny fahafoizana no tena anjakan'ny fifankatiavana, ka raha manjaka ny fifankatiavana, manjaka ny tena fihavanana sady kristianina no malagasy, dia ny fiadanana no anjaka eo anivontsika, ka tanteraka ny nofinofisika eto Madagasikara sy iny izay fa ilay sotoavina zay matimatesa asika dia ny fihavanana no mampivelatra asika ao anatin'izay rafi-pivelomana izay. Tsy mahagaga raha nietsaketraka tokoa isan-karazany, ny herisetra no mazaka eo amin'ny fiainansika, na eo amin'ny tanànansika, na eo anivon'ny fianakaviasika, satria mbola sy manjaka Andriamanitra, mbola sy manjaka i Kristy eo amin'ny fiainansika. Fantasika fa tsy maintsy misy safidy mazava atao raha tiasika ny ampanjakany Kristy eo amin'ny fiainansika, ary zany no ezaka tiasika ho tanteraina amin'izao synode izao, mba ahay ametraka safidysika ka ho isy fanapa-kevitra miainga avy amin'ireny torolalana pastoraly ireny. Ka izany no tiany eglizy ibanjintsika
amin'izao manakaiky ny famaranana ny taona liturgika izao, ary azosika onona no antony anaovantsika n'izao dingana voalohany amin'ny tapany voalohany amin'ny fiarahandiasika amin'izao synode izao, amin'ny fotoana famaranana ny taona liturgika, ka apiditra sika amin'ny taona liturgika vaovao, ka irososika lalindalina kokoa amin'izao synode tanterahisika izao, satria raha mitoetra ao amin'ny Kristy sy miaraka aminy ary amin'ny alalany dia mety maro ny zavatra mifomaofao, mety mampatahotra tokoa, fa ny hoavo ansika ao amin'ny Kristy dia atokisasika, satria izy nandrisy ny rasy rehetrarehetra ka miaraka amintsika. Ka izay indrindra ry kristianina hafa no asongadin'ny evanjely androany, antitra terin'i Jesosy tokoa amintsika, fa raha maharitra isika mifikitra aminy, mitoetra ao aminy, ny fiainansika manontolo na irodana azy izao tontolo izao hoy izy, dia atoky azy ka sisy zavatra tokony ampavozo asika, ampatahotra asika, ka afaka miroso amin'ny fiainana misy an'Andriamanitra isika, ary izay fiainana misy an'Andriamanitra izay no mampiditra asika amin'ny fiainana ho avy, ary izay no ahafahasika ahazo ny tena fiadanana marina, satria ny miaraka amin'Andriamanitra dia miombona amin'Andriamanitra, ary izay fiombonana amin'Andriamanitra izay ny asambarana, ary ny asambarana no mitondra asika amin'ny fiadanana. Na dia misy aza ny ady sy ny zavatra manahirana rehetra aoka isika ary hifikitra amin'ny Kristy, fa izany no famonjena asika. Sara koa ny mampafantatra asika fa mikasika ny farandro, na dia efa maro aza ny resaka efa nataosika, ary asika raha teo efa besaka ny filazana antsika no mikasika an'io fiainako farandro io. Misy aza samy laza fa amin'ny taona 2013, misy koa milaza amin'ny 2016, ary misy aza milaza fa efa izao ny farandro. Ny zavatra sy maintsy fantatra aloha dia mahavoafetra asika dia sy maintsy misy ny fiafarana, ka ny zavatra fantatra koa dia sy misy mahalala na ny ora na ny fotoana ahatongavan'izay, fa ny tadiavin'Andriamanitra dia isika niditra amin'ny fiainany, ka izay ny fiomanana n'izay farandro izay, ary izay no mahatonga asika mamerimbery ny aniny no hafa sy rampiso. Raha manjoy ny rampiso ianao dia mikorontana ny fiainasika, ary dia hitasika izany tamin'izao fotoana ny korontana virus izao, ary dia maro aza ny laza fa efa misy nyizao ny fiafaran'izao tontolo izao, nefa hitasika fa amboarin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, anomanana ny foa mampanasika, satria ny tadiavin'Andriamanitra dia ny ibebasika, ampiova asika, kanaova asika dingana vaovao, fiaingana vaovao, ary izay no hiezasika amin'izao synode izao. Ka sy mikorontana virus zany no fiafarana na fiafaran'izao tontolo izao, fa mampandinika asika reny zavatra miseho reny, ka io no sy maintsy ielasika, ary izay no mahatonga any afatra tamin'ny GMJ mba hiala amin'ny rafim-pahotana. Misy roa misangana hoy ny afatra ny GMJ, anorena antsika rafi-pivelomana, ka afahasika manomana an'izay ho avy izay. Noho izany ka ifikirasika tokoa ary ry kristianina hava malala ny tenin'Andriamanitra, ary hivahatra ao amin'ny Kristy isika, anana faharetana, fantaro fa sy misy mahafantatra ny fotoana sy ny ora isika na ny zanak'olona azy, ka oka isika sy andray na aneky ireny kobakambava sy ireny fitapitaka, ireny vandivandy lainga lazaina esero ireny, ary misy aza dia milaza fa ireny eklipsa ireny no manambara ny farandro. Ny fanambarana no misy, fa ny farandro sy misy mahafantatra azy. Sy maintsy misy farany tokoa izao tontolo izao, ary sy maintsy misy ny fisarana izay midika fa
rehefa fisarana dia misy fanavahana ka oka sika hifikitra ny Kristy ka izay misy ny Kristy no oka ho fiainasika mitaky safidy zany ary izay indrindra no isika atao amin'izao sinoda izao ametraka safidy mazava mifototra ary miainga avy amin'ny fianakaviana eglizy kely anaovasika fiaingana vaovao depart vaovao ny anambarana fa tena mifikitra amin'ny Kristy isika dia aoka sy avozo sy ataotra ny farandro sika araky ny afatra sy anatranatra ataon'ny Masindapoly amin'ny vaky teny faharoa afatra nataony amin'ny Tesalonisiana ka mety efa amintsika ihany koa hoy Masindapoly aoka isika hiasa bebe koa izay sy miasa aoka izy sy hina miasa dia efa nambara sika sy ozy na vokatry ny fahotana eo fa anisany mahaolona asika ary anisany fanomanantsika n'izay fiainako avy ny fiainana mandrakizay ary izay no mahatonga ny tsy hanasa izay rasy satria very asina izay sy manana asa fa ny asa dia anisany mahaolona ary io ihany koa no ananaran'ny Malakiam-paminany amin'ny vaky teny voalohany mba sy atorotoro sika esolo lavitra sika ny akamoana sy andro lava fa hivelona kosa ao anatin'ny fahamarinana ary ao anatin'ny fifankatiavana hoy ny mpaminany Malakia. Ry kristianina hava malala izao famarana sika ny sinody amin'ny alahady ho avy izao amin'ny fankalazana any Kristy mpanjakany anampy isika hivelona bebe koa ny maha eglizy olo velomin'ny batemy miara-dalana mandray an-tanana misionera kazarva tabernakla velona ka anampy asika mpanjaka ny Kristy eo any fiainansika ka raha manjaka Kristy dia sy horesiny reny zavatra manahirana sy mety manjoe asika reny sika fa hiroso lalindalina koa amin'izay fiainako avy izay matoy isika ny safidy famaranana ny sinody amin'ny fetin'ny Kristy mpanjaka isika teo dia misy dikany lehibe satria misafidy isika any Kristy anjaka eo amin'ny fiainansika ka raha Kristy no manjaka dia fanontona fahafoizana famindrapon'Andriamanitra no manjaka amin'ny fiainansika ka noho izany ny endriky Kristy ny soran'Andriamanitra no zary soran'ireo namantsika ka ahafahasika miroso lalindalina koa sy misy olona manko anarasy ny sorany anarasy ny tarehany fa anasara mandrakariva ka izay indrindra anasara ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fanorenana rafi-pivelomana ka ahitantsika sora araky ny soran'ny Kristy ka anasara bebe kokoa ny fiainantsika ampanjaka ny famindram-po fifamelan-keloka ny fihavanana eo amin'ny fiainantsika ka hoengany hoentsika hivelona ny fiheverasika ny farandro mba ny fiheverasika ny farandro ahafahantsika mahita ny soran'Andriamanitra amin'ireo manodidina antsika mandrakariva ka amin'izay ahay ifandray isika ifandray amin'ny zavaboary ifandray amintsika samitsika ary ifandray amin'Andriamanitra. Ry Jesosy Kristy Tompo fantatray tokoa fa ho isy ny fihafaranan'izao tontolo izao indray andro any fa irinay kosa dia n'izao dia ianao no anjaka amin'ny fiainanay amin'ny taninay amin'ny fiainanay amin'ny Madagasikara ka ho fihavanana sady kristianina no malagasy no andrafetanay ny rafi-pivelomanay ka hitanay ny fivelarana maholona sy ny maholona manontolo engany amin'izao famarananay midingana voalohany amin'ny sinôda izao ahay iroso amin'ny lalindalina kokoa izahay amin'ny fiainanay andavanandro ka ho vonina izahay anorina ny fianakavian'Andriamanitra frately toty olo raika sika ziary ka hitondranay amin'ny fahamasinana araky ny fampianarana ataon'ny Masindapoly ny hoe engany ny asa ataonay no hanamasinanay ny fiainanay
ao aminao. Masiny Maria renin'ny eglizy io mivavao an'ny fianakaviana eglizy kely mba ho fianakaviana mahafoy sy manompo ary tia vavaka tokoa. Masinday Josefa ray-piaron'ny eglizy mivavao ny ray-pianakaviana mba hanana asa sy vonona hamelona ny ankohonana tahaka anao nara-panahy nara-batana nara-saina ka hanjaka tokoa ny Kristy eo anivon'ny fiainanay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnion. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.